fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia mbola ao ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika ry havana. Ry tompo Andriamanitra eo, midera sy mankalaza manome voninahitra anao izahay fa noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao tsy nalany ritra anay dia mbola afaka indray izahay ry tompo andinika ny teninao ary handray ny afatra avy aminao, koa dia matoky hatrany ny fiasan'ny fanahy masina ameno an'izao fotoana izao hanendry ny lelany mpanomponao, ametraka ny teny eo ambavany ary ny dera sy ny voninahitra dia ho anao rery ihany ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no ivavahanay. Amen. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra izay hobanjintsika sy fampaherezantsika amin'izao marain'ny alady izao dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny apôstôly Jaona toko 7. Filazantsara nosoratan'ny Jaona toko 7 izay raha ny sasy sy teny moa zany mialohan'ny teksta dia manambara hoe amin'ny anaran'ny tompo ny nampahiratan'i Jesosy andra-lehilahy teraka jamba. Zany hoe raha mandinika tsara an'ity filazantsara nosoratan'ny apôstôly Jaona toko 7 ity tsika ry havana dia mahita hevi-panahy sy fahamarinana vitsivitsy izay azontsika natsoahana lesona ary koa andalatsoratra masina izay afaka mampitombo ny fahamatorantsika ara-panahy amin'ny mampanompon'Andriamanitra amin'ny mampanaradia ny Kristia antsika mpino kristianina. Eny ry havana, inona avy ary ireo santionana fahamarinana azontsika banjinina eto. Ny voalohany amin'izany dia ny tsy maintsy hanaovana ny asan'Andriamanitra izay niantsony antsika tsirairay. Ahoana hoy ny tenin'ny tompo eo amin'ny andininy 4, vakina amin'ny anaran'ny tompo izany. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola antoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana izao tontolo izao. Amen. Tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka hoy ny tompo Jesosy tamin'ny mpianany. Tsy maintsy izany hoe tsy manan-tsafidy ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa te hiasa dia miasa ary rehefa tsy te hiasa dia tsy miasa na rehefa te hipetrapetraka dia mipetrapetraka. Tsy ary havana. Tsy facultatif ny fanaovana ny asa fa obligatoire. Tsy optionnel, zany hoe tsy misy safidy fa baiko, tsy maintsy arahana, tanterahana ary satria mpianatra Jesosy isika dia aminy isika no mandray ny toromarika rehetra. Izy no modely tahafina, izy no ohatra alain-tahaka ary ny mpianatra izay mahay makatahaka azy dia tsy ho diso lalana na oviana na oviana. Fantatsika fa ato amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona ihany ao amin'ny toko 4 eo amin'ny andininy 9 izy no nanambara zao izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary mila manana firaisanaina matotra aminy isika, manana fifamatoranaina fa raha tsy izany dia tsy ahefa na inona na inona. Ny fahamarinana faharoa ry havana dia mahakasika ny fantaniana napetraky ny mpianatra tamin'ny tompo. Nanontany ny tompo ny mpianany ny amin'ny antony nahatonga io lehilahy io zany ho teraka jamba. Ny fahotan'ilay lehilahy ve hozy izy ny mpianatra sa ny fahotan'ny ray aman-dreniny no antony niteraka ny fahajamban'ny ty olona hatrany ankibon-dreniny. Amin'ny anaran'ny tompo ary ny mpianany nanontany azy hoe raby eo, iza moa no nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy. Zay zany ny fantaniana napetraky ny mpianatra ry havana. Azo hitarafana tsara ny toetrantsika zanak'olombelona. Zay matetika dia alaim-panahy hitsara mandrakariva rehefa mahita ny tsy fahatombanan'ny fiainan'ny hafa. Eny ry havana, manoloana ny kilema hitantsika
eny amin'ny fiainan'ny hafa zay mety hoavana na olona ao anatin'ny ankonana eo nivon'ny fianakaviana na mety ho mpiara-mianatra mpiara-miasa eny mety ho mpiara-mivavaka na mpiray fikambanana dia maika isika ny tsara maika mandrakariva isika mpianatry ny tompo isika mpanompon'Andriamanitra isika zay efa vita patisa efa mpandray ny fanasan'ny tompo isika zay manana anjara asa fanompona eny anivon'ny fiangonana tsirairay dia tsy maintsy mieritreritra mandrakariva isika fa misy ny fahotana nataon'ny olona iray matoa izy ianjadin'ny fahoriana tahaka ny hitantsika eto trapavoazana ilay olona mety mona marenina klemaina jamba araka ny hito eto dia iveritsika fa noho ny fahotana na ny fahotan'ny fianakaviany izany isika olombelona ry havana ary tadiditsika fa tsy misy hafa amin'izany no nafitsika izy telona namany Joba dia iza moa izy ireo Bildada Sohita Zofara Tematita sy le anankiray ihany koa raha nampahery an'i Joba namany izy ireo ao amin'ny bokin'i Joba moa nahitantsika an'izay sady efa ny donam-pahoriana zay tsy zakan'ny olombelona Joba ny paon'ny fahafatesany ny tao anatin'ny indray mpimaso ny zanany folo mianada rava fananana ny mpanompon'Andriamanitra Joba tsy nisy niangana tao anatin'ny fotoana fo ihany koa zany fananana zany tratry ny vairatsy izy hatrany tampon-doka hatrany am-paladia kanefa teo anatrehan'izany dia fandatsana levolevy sy fanenjehana no any mba teny navoaka ny reto voalaza fa sakaizan'ny Joba tsy mba nisy fitserana tsy mba nanana fomangoraka ity olona efa difitry ny fahoriana difitry ny fizaham-toetra mahamay ry havana mila mandiny tena lalina isika mpanompon'Andriamanitra dieny mbola miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina mila manana fotorotoro sy mangorakoraka mila manana toe-panahy araka an'Andriamanitra izany hoe manana fitiavana lay fehiny fahatanterana rehetra mila manana lay ambara hoe fity agape manahaka an'Andriamanitra raintsika izay be fitiavana ary zay tsy mba mitsara fa mamonjy mandrakariva amin'ny sarotra mila manahaka ny Jesosy lay niteny mandrakariva amintsika hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra-entana fa izaho hanome anareo fitsaharana ry ava-malala ny fahamarinana fahatelo dia ny valiteny nomen'ny tompo zay tsotra sy mazava ary valiteny nomen'ny tompo moa dia hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo vaky hoe amin'ny anaran'ny tompo Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy ny mahamaika ny tompo manoloana ny fahorian'ny hafa ry havana manoloana ny fahavoazana mianjady amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'ny fiainan'ny vahoaka dia ny hanafaka azy hanavitra azy amin'ny geja amin'izay mety mamatopatotra ny olona araka ny voasoratra ato amin'ity filazantsara nosoratan'i Jaona ao amin'ny toko fahavalo amin'ny andininy fahenina amby telopolo zay manambara amin'ny anaran'ny tompo manao hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ny famarinana faefatra hita eto ry havana dia ny tokony hananantsika fahasahiana hijoro vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina rehefa nampahitan'Andriamanitra isika ny asa mahagaga nataony ny tanterahany teo amin'ny fiainana eny fa na dia mety hiafara amin'ny fandroana aza izany miafara amin'ny fanilikiliana takizay nanjoan'ity lehilahy ity jamba moa dia nahazo fahasitranana fa ny anenjika azy indray ary dia nyroana mihitsy moa tsy janona tao amin'ny sinagoga ilay
lehilahy zay teraka jamba ary nahazo fahasitranana ka na dia voenjika aza isika de tokony ho sa ijoro arak'izany ary efa nampimanantsika ne ny tompo hoe amin'ny alalany soratra masina jesosy efa nampiomanantsika fa hoalan'ny olona soenjeny ianareo noho ny amiko izy kanefa matoky fa izao efa halany talohanareo eny ry ava-malala ao amin'ny tompo tsy mora ny fanarahana ny Jesosy Kristy efa nanambara ihany koa izy hoe entony izy iogako izy izy ary mianara amiko fa malemy fanasy tsy miavina am-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo apetrao amiko izy izy ny fanahinareo zany nambarany tompo ry havana ka tsy anjaranao zany no hoe andeha iferinayna ivako loha hitady vahaolana manoloana ny ady atrehina tsy ary ava-malala iza moa isika iza moa izaho sy ianao no andeha maky loha hitady alaolana kanefa Andriamanitra efa niteny tamintsika fa ao amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany toko fa 7:20 amin'ny 1:20 izy no manambara hoe izaho izy manana hevitra everako anareo de hevitra tsy hitondra loza fa fiadanana mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany ary mory havana tsy mampatsiaro ny zavananjony mpianatra ny tompo raha tadidinao angamba atao anaty sambo kely izy ireo ka ny sambo aravoara mafy ny tafiodrivotra tamin'izay fotoan'izay dia natopatopany onjany rano lay sambo kely ka efa saiky ny lentika kanefa tamin'izay indrindra rehefa nifoazana Jesosy Kristy dia ny teny mafy ny rivotra ary dia niaraka tamin'izay dia tony ny andro hitatsika samy milazan'io moa na i Matthieu, Marka ary Luka ohatra ao amin'ny Matthieu toko 9 fakitsika kely nge amin'ny anaran'ny tompo eo amin'ny andininy 7:20 zao ny voalaza ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manahoana re io fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy ny rivotra sy ny ranomasina dia manaiky azy ry havana iarahantsika mahita ny zava-mitranga saika maneran-tany dia ny fiparitany ty valana retina Covid-19 ity ary tsy ny coronavirus ihany no mandrava sy mamotika ny fiarahamonina eto amin'izao tontolo izao fa zava-dratsy maro mifamaofao zany mampiravitanana ny olona maro mampisaviritaka ny ankonana fianakaviana maro sy ny sisa ary toa tsy ahitan'ny olona zay lalana tokony hombahana intsony fa raha ny tena marina ry havana dia tsy maintsy fantaritsika fa misy zay fanahy ratsy miasa ao amin'ny takona ao amin'ny tontolo tsy hita maso karazana fanahy maro tsy hitany masontsika kanefa tena manao zay hoafany dia Lucifera, Satana, Belzebuba sy ny devolo forongony ary tena miasa faran'izay aingana de aingana satria fantany fa kely sisa ny androny ka ny ataony de maninona mandehandeha mamitaka mandrebireby mamafitahotra sy lainga ary manao zay tsy fantohan'ny olona amin'ny herin'Andriamanitra ary zany moa dia tsy eto Madagasikara ihany isika fa manerana izao tontolo izao fa ho antsika eto Madagasikara aza dia isaorantsika an'Andriamanitra fa betsaka ny fandaharana amin'ny fahita lavitra amin'ny radio amin'ny réseaux sociaux izay taon'ny mpanompon'Andriamanitra maro ampaherezana ny mpiarabelona ny piraitan'ny razana ao anatin'izany indrindra ihany koa ny hira fiderana ary rehefa tena feno fiderana an'Andriamanitra isika ry havana ny tontolo iainantsika ny tontolo isainantsika dia afaka matoky isika fa tena mahafinaritra an'Andriamanitra izany ary dia ataony mandositra ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa sy zay mety fanelingelenana amin'ny endriny samihafa ao anatin'izany ny aretina ao anatin'izany ity coronavirus sy ny tazo isan-karazany ny aretina satria tompony heritry ny fahefana ny Andriamanitra tompoitsika
ny fahamarinana fahadimy hitatsika eto ry havana dia ny fialana amin'ny masirasira ny fariseo araka nita eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo vakitsika kely amin'ny anaran'ny tompo ange ary ilay jamba taloha de nentiny tany amin'ny fariseo ary tamin'ny andro sabatany nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany masondra lehilahy ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony de hoy izy taminy nasiana feta ny masoko de nysasako ka nahiratra aho ary hoy ny fariseo sasany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy izany satria tsy mitandrina ny sabata izy sy ny sisa sy ny sisa ry havana araka namakitsika azy teo dia tsy mba miara mifaly amin'ny olona nahazo fahasitranana fa ny anenjika ny tompo indray izany indray no nahamaika ireto fariseo zay sady be fialonana moa miaina eo ambany lalàna fotsiny ihany hanika tsy mba mahita ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mba afaka miara-paly amin'ity olona zay sitrana tamin'ny fahajambana jamba hatrany ankibondreniny ary mandraka ankehitriny ry havana dia mbola misy kristianina maro manana ny toe-po sy toe-panahy tahaka ny an'ireto fariseo ireto be fialonana ary mikendry ny hamandrika mandrakariva ani Jesosy Kristy tompo na dia tokony hifanometanana azy mba hiara-miatrika izao vanim-potoana mampanano sarotra ny fiainana izao dia misy mandrakariva ireo ataon'ny satana fitaovana ataon'ny satana taingimbozona tadidio ry havana fa amin'ny fotoana tahaka izao indrindra no tsara hanamafisana ny fifampahirezantsika vahoaka an'Andriamanitra eny ry hava-malala amin'ny fotoana tahaka izao indrindra no tena ilantsika ny fampiarana ilay ambarany apôstôly Paoly hoe miady ny ady tsara ny finoana manomboka amin'ny fotoana nanoratsika tena nanapahanao hevitra fa tena ilofo tanteraka amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ianao dia aoka ho fantatrao aoka ho tadidinao fa amin'izay indrindra isika ny tena mila miomana tsara mivonona ifanehitra amin'ny devoly fahavalo zay miamandrofotsy moa satria fantany fa kely sisa ny androny noho izany dia aoka tsisy anao antsirambina iambina ho mailo kanefa koa aoka tsy ho adinoina fa efa resiny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana io satana fahavalo io noho izany ny hany ataontsika dia ny manaraka tsara ny voalaza ny tenin'Andriamanitra mampiatra ny teny eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy mibaiko antsika ary ny tompo hivavaka mandrakarivaka tsireraka ary efa tena mazoto mivavaka isika mivavaka amin'ny finoana lalipaka tsy mitsahatra mivavaka dia afaka miaina ao anaty filaminana eny ao anaty fiadanampo mety misy tokoa ny onjam-piainana misy dia misy ny fakapanahy fa mandalo ihany ireny ary rehefa mitoetra tsara ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra isika dia tsy laitra ny devoly rehefa manana fiainam-bavaka matanjaka dia omban'Andriamanitra eny ry havaka afaka manantena ny fomban'i Jehova sy ny herin'Andriamanitra ry hava-malala mety mizaha toetrantsika mpanompony ny tompo fa rehefa mahamay ny ady atrehina de tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany no azo ianteherana eny fa na inona karazana olana na ady na manahoana fahasarotany dia aoka ho fantatsika fa rehefa tena ny bebaka isika rehefa tena nifona marina tokoa isika no ny eloka sy ny fahotana no ny tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra dia mijery antsika ary mamaly vavaka antsika izy aoka iorina tsara ary ny finoantsika anio Andriamanitra tompony heritry ny fahefana hatrany an-danitra sy ety an-tany io ry havana aoka isika rehetra azoto hitalao amin'Andriamanitra mpamonjy atsika eny tsy herikerika tahaka ny jentilisa tsy mahafantatra ny hany Andriamanitra mpamonjy azy ry havana efa tena fotoana hifikirana amin'ireo tenin'Andriamanitra maro manambara ny amin'ny hery ny vavaka izao tahaka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ohatra soratan'ny Lioka nanambaran'ny tompo raha nanao ny fanoharana izy ao amin'ny Lioka 7:20 fa tsy mety ozy izy raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka
miaretatory sy mivavah ihany ko iny tompo tamin'ny mpianany tao Getsemanea mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mahareta amin'ny fivavahana, mivavah ka aza mitsandra hoy ny apôstôly Paoly. Ary fantatsika koa ny soratan'ny apôstôly Jakoba ao amin'ny Jakoba 5. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Amen dia amen izany ry ava-malala. Fahatokiana tanteraka fa tsy aiza izy fa eo mandrakariva, tsy manadino antsika zanany, tsy mandao. Eny ry havana, azadinoina fa manana ny fotoanany ihany koa Andriamanitra. Fa nitadiaviny amintsika dia ny fahatokiana azy. Fanao nireo zanak'Israely matetika hitatsika ao amin'ny testameta taloha. Ry havana, ny tena jeren'Andriamanitra dia ny fony zanak'olombelona, ny fontsika. Ary ny Baiboly moa dia milaza fa Andriamanitra dia mandinika ny fo, mamantatra ny vo. Hitan'Andriamanitra ny olona tena tia azy, manaja azy amin'ny fony rehetra. Ary asa natadidinao ilay fariseo zay ao amin'ny filazantsara ao nakafanany Jesosy Kristy dia nanontany azy ny amin'ny hoe inona ny didy lehibe indrindra. Dia valiny Jesosy ny amin'ny hoe tiava ozy izy any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra, ny herinao rehetra ary ny fanahinao rehetra. Zay ny didy lehibe sady voalohany indrindra, fitiavana an Jehovah Andriamanitra. Ary fantatsika loatra ny porofony fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona mpanota io. Nomeny antsika ny zanan'ilay tokana, nomeny ho fato antsika olombelona mpanota, ilay sarobidy indrindra tamin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy maty ho avitra ho antsika. Ary naza ho antsika famelan-keloka maimaimpona no ny rano latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, satria voalaza mazava tsara fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka ry havana. Ary ny olona rehetra mino azy, mino an'i Jesosy Kristy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary azo ny fenoina ny fanahy masina zay mino ny anarany. Fa nalatsany raha teo moa izany, tahaka nyity lehilahy ato amin'ny filazantsara ny soratan'ny Jaona 5 ity ihany. Afaka tamin'ny fahajambana lay lehilahy ary nahatalanjona ny manodidina rehetra izany. Jamba tsy noho ny fahotanina ny fahotan'ny ray aman-dreniny fa fahajambana ny vadika fahiratana, tsy fahatomombana ny maso izay lasa fahasalamana tanteraka mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra araka ny teny nataon'ny tompo tamin'ny mpianany. Rehefa malala ao amin'ny tompo, Andriamanitra dia manala fahasahiranana, manafaka, manasitrana, mamonjy, mamelona, manangana ny rava, manangana amin'ny fahafatesana. Ary rehefa manafaka antsika koa izy dia irany ihany koa isika fiangonana hanambara izany fanafahana izany, tahaka an'izay nataon'ity lehilahy jamba ity. Andriamanitra mahery no niantso antsika fiangonana dia fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao, fiangonan'i Jesosy Kristy na ny eto Madagasikara na ivelan'ny Madagasikara. Andriamanitra manana hery sy fahefana mampitolagaga, hery sy fahefana tsy haitoaina. Eny tsy misy mahatohitra ny heriny. Dia ilay Jehovah Andriamanitra zay fa niteny izy tamin'ny fotoan'andro nanao hoe izao izy hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Ry havana, mety zary isika ho fitaovana hitondra ny etaetan'ny malagasy mpiray tanindrazana eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana tena mety mampiravoravo-tanana ny ankamaroan'ny malagasy mpiray tanindrazana izao. Ary engany ny afatry ny tompo hiasa mahery ao am-pontsika, azahoantsika mifampivavaka sy mandroso ary manohy ny fiazakazana eto amin'ity tany fandalovana ity, eo ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Dia atolotsika ho an'Andriamanitra irery
ny dera sy ny laza ary ny voninahitra zay fahazy hatramin'ny taloka ho mandrakizay ho amintsika mandrakariva ny fiadanany tompo. Amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mankasitraka anao izahay ry tompo, satria fantatray fa lehibe dia lehibe ny fitiavanao anay. Ary Andriamanitra tsy mandao ianao, Andriamanitra mamindra fo ianao, ary Andriamanitra fitiavana ianao. Koa dia mankasitraka anao zay ry tompo, ary raha sanatrika misy aminay zay mitady hitolefika Andriamanitra noho ny zavatra hita fa mahofao eto amin'ity zao fiainana mandalo ity zao, dia ampahirezy mandrakariva. Atrakao ry tompo, ary mba samihaha ibanjina ny herinao any izahay rehetra, indrindra fa ny rana alatsaka oto amin'ny hazo fijaliana izay mbola tsy lefy ary mbola afaka mandrakotra anay, manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, miaro anay ihany koa. Dia mankasitraka anao ry tompo, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no ivavahanay. Amen. Ry havana, dia zay indray ary ny fandaharantsika, koa dia manao velomanao tain'ny tompo ary amin'ny heriny indray. Veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.